Nampahafantarina ireo mpandraharaha etsy amin'ny faritra Anosy ny fisitrahana ireo tombotsoa azo avy amin'ny alalan'ny tahiry famatsiam-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa famatsiam-bola tsy averina. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny KNAPS ho fandrotsahana latsakemboka isan-jato sy ny famelona atao taratasy ho an'izay liana amin'izany famatsiam-bola momba ny fampiofanana izany izay mizara 3 mazava tsara. Ny tahiry famatsiam-bola malagasy ho fampiofanana amin'ny mpiasa dia mamatsy vola tetikasa fampiofanana anankitelo. Voalohany ny antsoina hoe formation professionnelle continue. Ny faharoa manarakarak'izay dia ny formation antsoina hoe pré-emploi. Ny zavatra mitranga eto Madagasikara dia ny mpianatra mahavita fianarana eo amin'ny 7 taona sy 5 taona eo vao mahita asa, satria ny fianarana misy partie théorique lehibe fa ny filan'ny asa nefa tena misy pratique. Dia finansienay ny formation amin'io mba ho fohifohy izay fotoana izay mba ho latsaky ny herintaona. Ary ny farany dia formation de type équité. Io dia tsy voatery na olona fanaty orinasa na mpianatra ihany mila fiofanana fa na ireo amin'ny sehatra tsika hoe informel ihany koa. Misy ny fiaraha-miombonantoka amin'ny antenimiran'ny varotra. Risorana ny FMFP satria besaka ny tetikasa izay atao kanefa ty zany tonga dia nivaly risorana mahavelom-bolo zany. Ny azotsika moa zany dia ny hôtellerie sy ny restauration izay hanamafy ny fandraisantsika vahiny eto Tolagnaro satria rahantsika malala ny fananantsika ny sidina indroa isan-kerinandro avy any amin'ny Nosy La Réunion. FMFP dia ny KNAPS no voatondro andray ny latsakemboka andreo mpampiasa isa-3 volana zany ny fandoavana anazy. Tsy tokony isalasala zany isika mpampiasa amin'izay fotoana izay hoe ahoana moa zany lasa mitombo indray ve zany ny vola alohantsika amin'ny KNAPS tsy izay ilay izy fa tena mizara roa mazava tsara izy amin'izao fotoana izao zany moa efa miezaka ihany zay manazava an'izay mpampiasa tonga eo aminay hoe iny FMFP ty dia ty ny compte-mbola tokony andefasana azy mba tsy isiany hoe mifandrinkitra zany ny latsakemboka momba ny fiahina ara-tsosialy sy ny latsakemboka momba ny fiahina amin'izay fanofanana FMFP izay. Mpandraharaha madinika sy salatsalany 3 no efa misitraka izao famatsiam-bola izao aty amin'ny faritra Anosy.